Niarany entana nanao fanadiovana faobe ny boribory tamin'ny voalohany, niainga teny Ambozatovo ary nifarana teny amin'ny Garasorano. Notrono ny piasan'ny kabinetran'ny commune, ny mpanolotsaina munisipaly, ny solombavam-bahoaka, ny tompon'andraikitra isan'isany eny amin'ny tsena, ny avy amin'ny fokotany maro ary teo koa ny mpivarotra. Voalohany indrindra zavatra anankiroa no tetika tamin'ity hetsika ity. Voalohany dia fanairana amin'ny anaran'ny asa. Faharoa fanairana amin'ny alalan'ny fiserasera, zany hoe communication. Ka le asa le atao miaraka iny dia efa fampitana amin'ny olona rehetrarehetra hoe zavatra azo atao tsara le izy tsy mandany vola ary azo ampiarina mba azahoana miala amin'le fampijerijery fotsiny. Rafinaritra ny fandraisana tsara ny riverain fa tsy ampy fanetanana kely fotsiny. Ny amin'ny manaraka moa zany dia mbola hiverina izay hiteny an'ilay mpivarotra tsirairay hoe ny eo alohany voalohany indrindra tokony adio. Izay zany anisan'le ao anatin'ilay tanjona faharoa. Fa teo zany mbola vao fanairana fotsiny aloha. Ny ezaka manaraka misy anankiray ilay ataontsika flash projet le avetsany dia mandeha makany ambodiny sotra ny amin'ny petite vitesse. Fa misy ny akoatran'izay ilay mandeha miverina ny technicienne, izany hoe ny spécialiste amin'ny développement urbain, mijery momba ny égosy ny karazany ary mijery koa mba miaraka amin'ny jardinier sy ny anina amin'ity toerana ity. Tsy hijanona treo ny hetsika fanadiovana toy izao fa mbola hitohy. Tanjona lehibe ny andraisan'ny tsirairay anjara amin'izany fanadiovana izany izay mitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna.